Ampiatsahivina antsika ampijeretra any atokantrano mivoaka rahampitso ny gazety soa laharana fatelopolo sy efajato ho an'ny herinandro ny fahadimy amby roapolo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoa ny volana marsa enina amby folo sy roa arivo. Ao ireo loha hevitra misongadina marobe tsy natao an'ny vehivavy ireny ihany fa ny fianakaviana rehetra raha antsika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka kosa ny mombamomba an'izay. Dimy taona izao niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy mifandao, nitoky ny famzahaina. Laharana fahatelopolo sy efajato amin'ny gazety soa indray no hivoaka rahampitso. Toy ny manjatra dia marobe ireo lahatsoratra hoentin'ny gazety amintsika toy ny lamaody. Ka ho an'ny rahampitso ho an'ireo vehivavy dia ny pataloha no hoentin'ny gazety soa amintsika. Raha eo amin'ny resaka fahasalamana kosa indray dia misy ny torohevitra tolon'ny gazety soa amintsika hoe manala fanaintainana amin'ny fahatombolana. Ampahafantarin'ny gazety ihany koa fa mampihena ny ati-doha ny tsy fanaovana fanatanjahantena. Ny famakianao ny gazety soa ihany koa no ahafantaranao fa lasa lamaody be indray izao ny dilule coco. Erika Barrett izany tovovavy aty amin'ny Oseany Indiana izany sy ny tantarany ary ny fandrosoany no hoentin'ny gazety soa amintsika rahampitso. Ary satria moa alakamisy farany amin'ny volana febroary ny rahampitso dia hiaraka hivoaka amin'ny gazety soa ihany koa ny gazety valiana. Lohateny lehibe hoentiny amin'izany ny taom-baovao sambatra 4 Ampatsahivina hatrany isika fa fandraisan'ny Madagasikara ny feonambeny ny vondron'ny teny mampiasa ny ampanina mantolo ny teny frantsay na ny francophonie dia misy ny fampianarana teny frantsay eto ny gazety soa amintsika ampitondra ny lohateny hoe francophonie sans frontières. Aza donona raha ny makany anjara gazetinao eny mpivarotra mahazatra anao jiainy rahampitso. Ny fanadihadiana iny ihany koa no entinay mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra any atokantrano isaorana anao naharaka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao tamin'ity ary ny fahaefatra amby roapolo ny volana febroary 2024 ity. Ny tena kosa mbola manome fotoana antsika rehetra any atokantrano rahampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany.